indray anieny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy tompony sy mpamonjy antsika. Amen. Mivavaka isika. Ndeto izay midera mankalaza manome voninahitran'Andriamanitra. Ianao le tompony zao rehetra zao. Ianao ny tompony ainay. Ianao ny tompony fahalalana sy ny fahendrena. Ianao ny tompony arena. Anao ny volafotsy, anao ny volamena. Ndeto izay ao anatin'ny azakazaka amin'izao fiainana izao, mahatsiaro mangetaheta anao, mahatsiaro mangetaheta amin'ny torohevitra avy aminao, hoentina miatrika ny adidy sy ny fiarin-karena. Avia mampianara tompo, voninkiana aminao izay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Lohevitra hobatintsika amin'ny an'io ity dia ny hoe ny fiarahana amin'Andriamanitra sy ny harena. Ny fiarahana amin'Andriamanitra sy ny harena. Tiana milaza etỳ am-piandohana ho fahamarinana voalohany fa tena sitrak'Andriamanitra ny hananantsika harena. Sitrak'Andriamanitra ny hananantsika harena. Raha tsy ilaza afa-tsareo olo malaza ao soratra masina fotsiny dia betsaka ny vavolombelona fa tena nataon'Andriamanitra mpanan-karena ireo mpanompony. Tena fitahiana ny harena. Ao amin'ny Genesis 3:20 dia ho hitanao fa i Abrahama nanana harena be, omby aman'ondry, volafotsy sy volamena. Genesis 5:20 Isaka nanan-karena, nandroso ny tombo aparapatonga ny mpanjato be indrindra. Nanana fananana be izy, ondry amanosy, omby ary antevomaro, ka niarina azy ny Filistina. Fantatsika koa i Joba, voalaza fa ny fananany dia ondry amanosy 7,000 sy rameva 3,000 sy omby 1,000 sy brikivavy 500, mpanompo maro be. Nanan-karena Joba. Ary mpanompon'Andriamanitra daholo ireny. Ny reharehan'Andriamanitra. Ka dia lazaina aty am-pandohana fa tsy ratsy ho azy ny harena. Tena fitahiana ny harena. Avy amin'Andriamanitra ny harena. Ary izy raha teo amin'ny tompony. Araka amin'ny teny izay efa endrika hatrany. Any ny volamena, any ny volafotsy. Ny ohabolana 12 dia milaza mazava ny fitahian'i Jehova no mampanan-karena. Noho izany ny fahamarinana faharoa dia izao: asain'Andriamanitra mampitombo ny harena izay omeny antsika isika. Asain'Andriamanitra mampitombo ny harena izay omeny antsika isika. Isika moa nanomboka tamin'ny andron'ny Adama sy Eva dia nasain'Andriamanitra hiasa sy hitandrina ny saka. Ary fa tena miasa isika dia Andriamanitra mihitsy ny miady mafy amin'ny hoe mendrika ny hahazo ny varoka sasarana. Mendrika ny hahazo ny varoka sasarana. Hatrany amin'ny testamenta taloha ka hatraty amin'ny testamenta vaovao. Ohabolana faha 20:7-20 izay miasa amin'ny taniny dia ho voky hanina. Ary miaraka amintsika amin'izany fiasana ny tany izany Andriamanitra. Izy mihitsy no marotsaka ny ranorana, mamoto ny tany, mampahavoka azy, atonga hanina ho an'ny mpihinana. Vakio ny bokin'i Isaia milaza amin'izany. Ny soratra masina dia milaza mazava: aza manakombona ny vavan'ny omby mively vary. Ny omby izany no anisan'ny asaina ny vely vary rehefa mitondra ilay zavatra mihodina be, manapositra ilay vary teo amin'ny jify. Miasa mafy ny omby. Ka misy teny Jehova mihitsy nampitondrainy ny mpaminany tamin'izany hoe ataonareo miasa mafy ny omby, meo ny hanina sahaza ho azy izy. Mihoatra noho izany isika eo anaty an'Andriamanitra rehefa miasa tokoa. Mafisy nary amin'ny testamenta vaovao Timoty 2:5-7-20. Ny mpiasa miendrika hahazo ny karama. Fa ny fanontaniana, tena miasa tokoa ve isika? Miasa araka ny sitrapon'Andriamanitra noho ny fankataovana an'Andriamanitra ve? Asan'Andriamanitra mampitombo ny harenantsika isika. Ary ny fanoharana nataon'i Jesosy
ao amin'ny matotoko fa 5 dimy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny 70 dia manamafy izany. Rehefa nilaza izy hoe misy tompon-tany anankiray andeha lavitra izy nefa misy fananany eo amin'ity tany izay ilaozany ity, dia naka olona 3 samy hafa izy nametrahany fananany. Le fananany nambary eto dia izao: talenta 5, 3, 1. Namepetra tsara azy ireo izy. Rehefa izany dia niverina izy, ary rehefa niverina izy dia nanarina azy ireo tsirairay. Aiza ilay talenta na ilay arena izay nomeko anao, inona nanaovanao azy, aiza amin'ny tombony? Dia fantatsika tsara fa ilay nomena 5 sy 3 dia samy nampiasa tsara, nitantana tsara izany talenta nomen'Andriamanitra izany ka samy nahazo tompony avy. Dia nindraindrain'ilay tompony ireo ary mbola nomeny fitaliana ambonin'izay fanomena azy. Fa ilay nomena ray kosa feno tahotra sy fanahina, feno fahakamoana, tsy manana fahasahina. Nataony ahoana azy? Nalevony. Aronao ny tompo tena nomelohiny noho izany akamono izany, ary nesorony taminy aza ilay ray izay nomeny azy. Inona no afaka avy amin'izany fanoharana ataon'ny tompo ny amin'ny talenta izany? Fantaro ny talenta izay nomen'Andriamanitra anao. Tsisy izany hoe tsy mba nomen'Andriamanitra izany mihitsy. Fantaro. Fa efa fahotana koa izany hoe tsy fantatrao hatramin'ny zavatra hainao, dia zavatra eo am-pelantananao. Eto dia lazaina hoe nomena 5, 3, 1. Fantaro izany fa tsy voatery ataon'Andriamanitra mitovy ny arena omenantsika. Ohatran'ny maizy antsika tsirairay avy ihany io, ka aza manimba fo amin'izany. Rehefa nanome anao izy dia fantany fa io sazanao ary azonao ampitombona tsara. Fantaro fa tsy tompon'ny arena isika, fa samy nandray miboridana isika nivoaka avy any amin'ny kibon'ny dada sy ny kibon'ny neny. Izany hoe mpitantana isika fa izy ny tompony. Dia tadio fa natao ampiasaina, fa raha tsy izany mameloko anao ary mampatahotra ny mampanan-karena ry izay, satria tsy maintsy hitsarana anao, adidy. Natao ampiasaina ny arena eo am-pelantananao, ary tokony ahitana vokatra, tokony ahitana tombony. Fa rehefa makatoa an'Andriamanitra ianao dia mitombo, tena miaraka aminao mampitombo izany Andriamanitra. Ary tadio fa tsy maintsy mbola hiverina hitsara tsika tsirairay avy izy ny amin'ny hoe inona no nampiasanao ny talenta izay nomeko anao, aiza ny tombony. Fahamarihana fahatelo sady farany: lavin'Andriamanitra izay manompo arena. Sady lavitra n'Andriamanitra no lavin'Andriamanitra. Mazava amin'ny tenin'i Jesosy ao amin'ny matotoko 9: tsy misy olona mahay manompo tompo roa, fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Ity teny hoe mamona ity dia voambolana arameanina. Raha dika tsotra ny heviny voalohany dia hoe arena. Fa rehefa manomboka ny tompon'ny olona ataonao Andriamanitra ny vola sy ny arena, dia manjary hoe Andriamanitra ny arena, androna ny vola izay nataon'ny olona lasa Andriamanitra, ampirafesan'ny olona an'Andriamanitra. Tsy natao ho Andriamanitra ny vola rehefa, tsy natao mitompona, fa fitaovana kosa hoentiny manompo an'Andriamanitra. Ny fantatrareo fankatia-piangonana dia mila mampiasa izany vola izany. Hoy ny ohabolana frantsay manamafy izany: l'argent est un bon serviteur et un mauvais maître. Izany hoe raha ataonao ho fitaovana, ho fanompoana dia tsara ny vola, fa raha io no ataonao hoe ho tompoina dia tadio fa ratsy ho anao izay. Rehefa n'Andriamanitra tsy makahala ny mpanan-karena, tsy makahala ny arena, nambara teo fa avy ihany ny arena, izy ny tompony. Vonona nomeny izay fantany fa mahasoanao izy, fa aza amparafesinao amin'ny vonona sy ny arena izy. Andriamanitra samy mpiaro aminao ny Andriamanitra ao. Tianao
ka tadio mila vola, mila arena daholo isika. Fa rehefa ny arena sy ny vola no ataonao mihoatra noho ny fitiavan'Andriamanitra ny fitiavana azy, topoinao no manompo an'Andriamanitra, dia milaza aminao ao fa loharanona loza. Tena mitondranao any amin'ny loza. Hoy ny eo bolana fahafolo amin'ny faharoa, ny arena azo amin'ny tsy marina dia tsy mahasoa na inona na inona. Aza mora baby ny mena miravoravo, fa tsy asoa anao ny arena azo avy amin'ny tsy fahamarinana. Ny oam-pitenenana malagasy koa moa dia manan-kambara amin'izany, izay azo tamin'ny makarakara dia tsy maintsy voaka amiko lodoka. Zany hoe tsy hitanao koa hoe mitondra zavatra mahasoa anao, tomba nisy vola be ihany teo, tomba nisy fitaovana be ihany teo. Soatra masina moa dia manazava amin'izany amin'ny fomba hafa hoe mahazo karama ianao fa tahaka ny ataonao amin'ny kitapo loka izany. Gaga ianao fa nagaza le vola be teo. Tsy mahasoa. Raha mbola hoentinao hanalavirana an'Andriamanitra, hanaovana tsinotsinona an'Andriamanitra, hanompoana Andriamanitra sampy hafa, ny fikatsahana amin'ireo. Obolana fa 5:27 ihany manamafy izay fatra-pila arena, tena hoe mihoatra fa rehefa arena aloha dia izany ihany izao, dia mampidi-doza amin'ny ankohona no ten'Andriamanitra amin'ny ten'Andriamanitra, dia marina mandrakariva. Rehefa katsahanao zany ny arena, ataonao zava-dehibe na tsy vavahana azy, fa dia vola ihany aloha zao. Fa dia fa manomboka mampiditra loza amin'ny fiainanao zany. Indray tsika tsy tonga saina, tsy mahafetena intsony fa dia tsy maintsy katsahako io, na andangiana azy, na anambakana olona azy, na anendrikendrehan'olona azy, na angalarana azy, tsy maintsy azoko. Ary indray efa tsy mahafetena intsony, satria efa tena mamona na amin'olona azy. Mandre amin'izany tsika. Tsy misy olona dia te hamono olona loatra amin'izao zany, fa tsy efa milolom-po diso toerana angamba. Fa indraindray fitiavaka arena diso tafahoatra no mahatonga olona mamono olona. Mampidoza amin'ny ankohonana ny ten'Andriamanitra, dia mba sainotsaino ny mahazo ny vady aman-janaka ao ny havanao rehefa mihidy any am-ponja ianao. Lavitra an'Andriamanitra ny olona rehefa tsy miankina fa tsy amin'ny arena. Ary ny fanoharana ny amin'ny rameva sy ny vody fanjaitra no mampazava amin'izany tokoa. Hoy ny voasoratra, ho moramora kokoa ny midiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny hidirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa inona moa ty vody fanjaitra ity? Tsy lavaka fanjaitra fanjairana akory havana, fa lavaka kelikely teo amin'ny tambon'ny Jiosy fahizana. Tsy dia lavitra le vavahady lehibe fidirana. Rehefa tonga ny ora fianderana voalohany amin'ny hariva dia mihidy ny vavahady be. Indraindray nefa mety misy ondry tavela any ivelany tamboany, ka mba ho fitsinjovana ny biby amin'ny mahay anazy, sady fitsinjovana koa amin'ny mahatoekarena azy, dia nasiana lavaka kelikely teo anila teo mba hidiran'ny ondry izay tavela tany rehefa mihidy ny vavahady. Izy io raha marina tsy natao ho an'ny rameva. Ry havana, mipetraka ny fanontaniana, iza ny tena tomponao? Iza nataonao voalohany, katsahanao voalohany? So anao manao anakapoany hoe za raha manan-karena eo, ataoko mahita. Tsy mila nizaniza intsony aho. Misy lehilahy anankiray ao amin'ny filazantsary nanao an'izany. Miezaka nanangona be, miafy mihitsy, na le biazana ny fitoeram-bary sy ny fitoeran-karena tao ambony tao. Ary rehefa nangona be izy dia miteny tamin'ny fanahy hoe, ry fanahy io, manana fananana be voatahiry ho amin'ny taona maro, dia miedinedina izy. Ahoana navalin'Andriamanitra? Ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao, ka ho aniza dia zavatra no mahavinao. Iza ny azokazahany fonao voalohany? Jesosy dia nilaza ao Mateo 4:1-20, izay toeran'ny harenao
dia ho any koa ny fonao. Atolory an'Andriamanitra aloha ny fonao, dia ho hitanao fa hanampy anao izy amin'ny asa fitadiavanao. Atolory an'Andriamanitra aloha ny fonao, dia ho hitanao fa hiara-dalàna aminao izy amin'izany fiarina harena izany. Araka ny fampanantena aminy ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanambo anareo izany rehetra izany. Mombanareo anie Andriamanitra tompony harena sy ny fahasoavana rehetra. Amen.